Faly miarabanao indray amin'izao marainany atalata mahafinaritra be izao. Rapsody fahamarinana anio talata fahaenina ny volana aogositra dia mitondra loha hevitra hoe manana zavatra atao amin'izany ianao. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia ao amin'ny Petera voalohany, toko voalohany andiny voaloha sy faharoa. Izay vaky toy izao: Petera, apôstôlin'i Kristy Jesosy, mamango ny olom-bafidiny araka amin'ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra iray, ampitomboina ho anareo anie fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Ny tena misongadina amin'ireo epistilin'i Paoly rehetra dia ny fahatongavan-tsainany ny amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Eo am-panomboana ny epistily rehetra izay nosoratany ho an'ny fiangonana dia mahita ianao fomba fiteny iray amin'izany, ohatra ny hita amin'ny Romanina toko voalohany andiny fahafito. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iraintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Hitanao koa izany tamin'ny Petera na dia Jaona koa aza, takatry izy ireo mahazava-dehibe ny herin'ny fahasoavana sy ny fiadanana eo amin'ny fiainan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Saingy nanao dingana lavidavitra kokoa Petera mba hampisehoana amintsika zavatra manaitra momba izany. Tany am-piandohan'ny epistily voalohany araka ny novakiana ao amin'ny soratra masina fanokafana dia nilaza izy hoe ampitomboina ho anareo anie fahasoavana sy ny fiadanana. Fa eo amin'ny fiandohan'ny epistily faharoa kosa dia notsindriny ny fomba ampitomboina izay fahasoavana fiadanana izay eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andiny faharoa dia vaky toy izao: ampitomboina ho anareo anie fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Ny fahasoavana ampitomboina eo amin'ny fiainanao dia midika fampitomboina amin'ny fahaiza-manao, ny hafainganam-pandeha ary ny fahafahana mihatsara. Amen. Midika izany fa misy fahitampiti sy fahatsarana tonga lafatra eo amin'ny fiainanao, miaraka amin'ny fanambinana sy fanapahana ary hery ambonin'ny fahoriana. Aleluia. Mba hahatongavana amin'ireo anefa dia tsy maintsy manana ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ianao. Ny fahalalana resahana eto dia izay voalaza amin'ny teny Grika hoe epignosis, izay fahalalana marina sy mazava, fahalalana fandray amin'ny fantatra. Anjaranao izany no mamantatra ny haben'ny fanambinana miaraka amin'ny fiadanana andrandrainao hifaliana. Tsy mitranga izany amin'ny fivavahana hoe Andriamanitra ampitomboy fahasoavanao sy ny fiadananao eo amin'ny fiainako. Tsia, efa nasehony anao fa tokony atao. Mila mahafantatra sy mifandray akaiky kokoa amin'Andriamanitra ianao. Ianaro ny teny ary saintsaina, hevery tsara izany. Aleluia. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka tsika. Tiako ianao amerina azy amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Ray malalo, misaotra anao noho ny haben'ny fahasoavanao sy ny fiadanana izay nomenao ahy avy amin'ny fahalalana ny teninao. Mihalalina hatrany ny fahalalako anao rehefa misaintsaina ny teninao aho. Izay mahatonga fahasoavanao sy fiadananao hitombo betsaka eo amin'ny fiainako, ary mitombo ihany koa ny fahaiza-manaoko, ny fanapahako ary ny fanambinanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka anao amin'izao fotoana izao hitombo hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ho hitazo sapaitana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.